baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana tanteraka no ionako aminao andray androany. Ny namanao Richard Andrianjatovo moa no mitafa sy midinidinika aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo malalantsika izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao re namako. Ny anarantsika teto makasika n'ilay fitaovana anankiray dia ny didy folo hita tao amin'ny fitoerana masina fahiny. Ary mifakafakaintsika teto tamin'izay fotoan'izay fa io no lalampandrena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny toerana nipetrahany dia hafa mihitsy fa tao anatin'ny fiara no misy azy. Raha teo ivelany kosa ny lalampy-soronana izay nosoratan'i Mosesy. Ny fanitsakitsahana n'io didy folo no atao hoe ota na fahotana, azo antsoina ihany koa hoe tsy fahamarinana. Io dia tsy afaka hamonjy antsika. Kanefa ny fanitsahana n'io dia voamaika mahavery. Io dia manoro antsika hoe ity ny fahotanao satria nanao an'izao ianao. Dia mila mitady mpamonjy aingana ianao, dia Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Ho tohizantsika izany androany, mialohan'izay aloha dia tsara andao sika hivavaka. Rainay izay ny an-dandro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tianay tanteraka ianao, ary mamindra fo sy miantra. Mamafa ny tsy fombiazanay ianao rehefa manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Misaotra fa fitiavana lehibe izany. Amin'ity an'io ary dia mbola andinika indray ilay didy mpitiavana izay. Dia ny didy folon'Andriamanitra nosoratana teo amin'ny vato fisaka anankiroa. Mamelany eloko satria efa hiembetsaka izay no nanitsakitsaka an'io. Kanefa mbola mamindra fo aminay ianao noho ny amin'i Jesosy. Meteza no anomenay ny fananao masina anazava ny sainay sy ny eritreritray. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Lazaintsika fa mahasarotiny an'i Jehova io didy folo io. Ny fanitsakitsahana an'io, lalampandrena ny fanjakana io. Tsy nomeny fahefana mihitsy ny olombelona noratra azy. Ny tantaran'izy io dia nantsoina Mosesy ho ao an-tendrombohitra Sinay handehakan'izay didy folo izay. Nitondra vato voapaika teny an-tanany, namboarina tsara mba hanoratana ny didy folo. Rehefa tonga tao izy, 400 andro sy 400 alina ny janonany tao, nanao adalàna ny zanak'Israely satria nanao ombala kely volamena ery zareo tety ivelany. Noho izany rehefa nidina Mosesy tezitra mafy no nalahelo, dia natontany ny vato fisaka misy ilay didy folo nosoratan'Andriamanitra. Dia tsy maintsy niverina indray izy mba anaovana anankiray vaovao. Tamin'izay fotoan'izay, tsy hoe efa mivakinao teo le nataoko tamin'ny voalohany ry Mosesy dia soratinao io. Tsy izay. Jehova mihitsy no nanoratra indray ireo teny folo tao amin'ny vato fisaka. Midika izany fa tsy fahefantsika olombelona ny anova na mariparitra hoe inona ny didy mety amintsika. Izay mety amin'Andriamanitra ihany. Satria izany didy folo izany nentiny nanehoana ny sitrapony. Ary mitaratra ihany koa ny toetra n'Andriamanitra izany. Ka izay manohitra an'io dia fahavalony tanteraka. Jehova mihitsy no manome mpamaritoetra azy ho mpandainga
raha sanatria manitsakitsaka anio didi folo, miseho te anovanova anio didi folo, milaza fa efa rava zany didi folo zany, de Jehova mihitsy no miteny aminy hoe mpandainga izy. Isaia 30:8-9 Isaia 30:8-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ankehitriny. Sorato amin'ny fafana eo anatreny zany ary soraty amin'ny taratasy mba aharitra amin'ny andro any aoriana mandrakizay doria zany. Fa firenena mahaditra izy, zaza mandainga, de zaza zay tsy mety miaino ny lalàn'i Jehova. Rehefa maditra sika tsy manaraka ny lalàn'i Jehova, tsy miaino fotsiny ary, de fa lazainy fa mpandainga. Magaga nge ny ahitana olona milaza azo kristianina ankehitriny, nefa to tsy mahita tsirony amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Kanefa io lalàn'Andriamanitra io, araka voalazan'ny Romanina 7, Romanina 7, ny 9:12, de hoe fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. I Paoly apôstôly no miresaka an'izany. Ny kristianina rehetra de tokony hanana an'izay toetra ny Paoly izay, mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Kristianina maro amin'izao fotoana izao no lasa mamorona lalàna hafa sy nampianarin'ny Kristy akory. Kanefa rampino izy de takiana aminy ny fankatoavana izany. Zao manko mivoalazan'ny Romanina 7:9-13. Romanina 7:9-13. Miteny amintsika i Paoly eto: ko mahafona ny lalàna amin'ny finoana va isika? Isika zay milaza fa mino an Jesosy Kristy io, de zay ny abetrano ny fantaniana hoe mahafona ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria zany. Fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ny fiainan'ny kristianina sy ny fampianarany rehetra de tokony aneo sy anasongadina ny lalàn'Andriamanitra avokoa, araka ny teneniko tany aloha tany. Fa ny tena mpaminan'Andriamanitra, dinio tsara ao anaty Baiboly, fa mamerina mivaoka an'Andriamanitra ho amin'ny fankatoavana avokoa. Ary zay no mahatonga ny Jakoba 2:2, ny 9:12. Jakoba 2:2, ny 9:12 miteny manao hoe: fa aoko mpakatoa ny teny ianareo, fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teniny nefa tsy mankatoa, de toy ny olona mizahany tareny ao amin'ny fitaratra izy. Rehefa mijery an'le didi folon'Andriamanitra ianao de hita hoe mpijangajanga ianao io a. Nanononona foana ny anaran'i Jehova Andriamanitra ianao io a. De rehefa mijery an'izay fotsiny ianao de manaiky hoe ay mpijangajanga. De mihodina fotsiny ianao, de tahaka ny olona mijery fitaratra ianao. Hitanao eo amin'ny tarehinao fa misy arombilany, misy zavatra mitakosina, de aveo anao tsy tahitra akory fa misy mitakosina io, de mihodina fotsiny ianao tsy mitady famohana, famafana. Tadidio tsara fa ny olona anankiray rehefa tsy mankatoa ny lalàn'Andriamanitra izy de tahaka an'izany. Ny Jakoba 2:9-12 de miteny toy izao: kanefa raha mankatoa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao de manao tsara ianareo. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo de manotaka ho elon'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ray loha de meloko amin'izy rehetra. Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no manao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany, de mpandika ny lalàna
ianao. Mazava arak'izany, tononony tao no hoe aza mijangajanga, aza mamono olona ao anaty didy folo zany. Tsy afaka nilika ny didy folo mihitsy zany sika na de efa tonga ary Jesosy. Ary nahatongavan'i Jesosy de tsinona fa nonona andikantsika ny didy folo n'Andriamanitra io. Ianao ny mijangajange, zany nangalatra e, ry anona no tsy nanaja ray aman-dreny e, ry eny ny tokony ho faty e, zany tokony ho ringana e, ianao io ny tokony antona amin'ny hazo fijaliana. Fa indro Jesosy ny antona teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany asy ianao zany. Koa ny fiziriziriantsika tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra dia famerenana an' Jesosy indray hoe eo ambony hazo fijaliana izany. Tsy misy mpaminany avy amin'i Jehovah ka hanambanina hitarika ny olona tsy hitandrina ny didy folo io. Nasongadin' Jesosy ihany koa ny fambonian'io didy folo io satria afaka nisafidy tamin'ireo lalànan-jatony izay voasoratra tao amin'ny lalàn'i Mosesy Jesosy. Raha namaly ilay fanontaniana anankiray, napetraka ny lehilahy anankiray maniry te handova ny fiainana mandrakizay. Saingy tsy nanao an'izany Jesosy. Fa ny didy 5 hatramin'ny didy 7 ao amin'ny didy 10 no nampatsehiviny azy ho tandremana. Nampatsehiviny fa ny didy 10 dia azo fitinina amin'ireo didy fitiavana anankiroa. Matio 2:20, ny 7:30 ka hatramin'ny 2:70. Ilay lalàna volamena ny fototra zany. Matio 7:2, ny 2:20. Ataontsika ahoana tokoa moa no anaiky fa matateraka ny lalàna volamena ny olona anankiray kanefa hiny andika ny anankiray amin'ny didy 10 izay hanome alahelo ilay tompony didy. Ny fisian'ny didy 10 io no hitehirizina tao anatin'ny fiara fanekena dia milaza amintsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia miorina eo ambonin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny rariny. Teo ambonin'io zany hoe teo anelanelan'ny kerobina anankiroa mantsy izy no niresaka rehefa misy baiko na fandidiana na fanitsiana ho an'ny olona. Milaza zany fa raha sanatria rehefa fongotra tao i didy 10 dia miongana amin'ny seza fiandrianany Jehovah. Tsy ho hisy mandrakizay zany. Aza manantena an'izany fa zay maniratsira io didiny io no fongotra mandrakizay. Averiko farany reto dia hitsahatra aho mba tsy ho lava loatra. Ho tohizantsika manaraka momba an'ity fanaka iray ity nampiasaina tao amin'ny tabernakely ity. Voalohany, fitaka ataon'ny Satana zany hoe Jesosy mandrava didy 10 zany satria aza dimy fa raha azo ny foanana nanamboarina ny didy 10 dia tsy ilaina ny antonany teo ambony hazo fijaliana fa novana fotsiny zany dia vita. Faharoa, ny fantikana io didy 10 io dia fahotana nandringana amin'ny voary manontolo ary ezahany Satana nitarika ireo mpanompo no hoan'ny faniva ivana sy fanitsana zany. Fahatelo farany, na eo aza nefa tsy fahatanterantsika manoloana ny didy 10 dia tsy mbola manary toko sika fa ao Jesosy mivavaka ho antsika izy ao amin'ny efitra masina indrindra ao an-danitra ao. Mino azy, asehoy amin'ny fankatoavanao ididin'io ny finoanao sy ny fitiavanao azy. Aza mamerina mampiantona azy indray eo amin'ny hazo fijaliana. Hatreo ny fiarako aminao, mametraka mandra-peona aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?